Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famotinana ny lesona rehefa 1 isika inona fa afaka nianatra an'izany nahitra ny herinandro ianao ary nahazo zavatsoa anatin'izany. Alohan'ny derantsika ny famotinana ny lesona an'io raha dia vavaka isika. Iranay tsara ny azan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny ady sy ny voninahitra satria mendrika anao rery izany misaotra tompo satria ianao ny tompon'ny fahefana rehetra ary manome anay ny hery rehetra ihany koa ahafahanay miady amin'ny ratsy. Handray ny teninao indray izay anio mangataka aminao mba hanovy heranay mandrakariva. Anaran'i Jesosy, amen. Lesonantsika nandritra ny herinandro iny dia mitondra ny lohateny hoe maniry fantatra an'Andriamanitra any Ziona. Ny tsenjery dia ny salamo fa 4:4 manao hoe manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Ziona no anaran'ilay tendrombohitra misy an'i Jesosy any Jerosalema izany izay fantatra koa amin'ny anarana hoe Ziona. Hatramin'ny namabony Davida azy dia natsoina hoe tanànan'i Davida Ziona. Rehefa nandeha ny fotoana dia nampiasainy ilazana ny tanànan'i Jerosalema manontolo na ny vahoakan'ny Israely manontolo mihitsy aza ny anarana Ziona. Voatonona mivalo amin'ny 30 eo izy io no amin'ny salamo. Amisongadina amin'ny mahafonin'Andriamanitra azy izy dia toerana andefasan'ny famonjena. Raha te hiaona amin'Andriamanitra isika dia andeha ho an'ny Ziona. Any no andasan'Andriamanitra ny fiderana, ao no iarahan'ny voavitra amin'ny zanak'ondry. Dia nandritra ny herinandro iny isika nijery ny kianjan'i Ziona, ny fiadanana ao Ziona, ireo teraka ao Ziona, ny fialofana ao Ziona, ny mahakasika an'izany rehetra izany zany. Raha ny kianjan'i Ziona no nasiteny dia nametraka an'izany salamo 4:4 manao hoe manina sady votona alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko izy, ny foko sy ny nofoko mioby an'Andriamanitra velona. Dia misy zavatra telo lehibe ny hitantsika amin'ny salamo 4:4. Voalohany dia hoe iza no mankeo amin'ny kianjan'i Ziona, iza ny faly ao ary ny hoe ahoana ny fihetsika ireo izay mandeha ao. Ny ireo izay mankao amin'ny kianjan'i Ziona dia ireo izay manana azy, ny kely sy ny lehibe, ny ambony sy ny manetsy tena. Iza ny faly ao dia ireo izay miasa ny asan'Andriamanitra, ireo izay matoky amin'Andriamanitra sy te hanaraka azy, ary ny fihetsika ireo dia manova ny alahelo fitahiana ary mitombo hery isan'andro izy. Koa satria tsy misy olombelona afaka mitoetra ara-baky tena ao kianjan'i Ziona, izany eo amin'ilay fonenan'Andriamanitra any an-danitra dia nomeny tompo antsika ny vavaka mba hiresahana aminy sy hanehoantsika ny fangatahantsika. Ary mamaly ny vavaka ataontsika tokoa Andriamanitra ary izy no masoandro antsika izay mirapiratany fitahiny, ny taranany sy hampinga ho fiarovana ho antsika. Izany no mitarika antsika eo amin'ilay hoe fiadanan'i Ziona. Ny salamo 2:20 dia anisan'ireo salamo antsoina hoe ambaratonga na hoe fiakarana na fivahinianana. No irain'izy ireo rehefa makany Jerosalema ireo andian'olona mpanao fivahinianana masina hankalaza ny fety fanao isan'ny taona. Rehefa miakatra ny tendrombohitra Ziona ireo mpanao fivahinianana masina ireo dia miorakoraka fiderana am-pifaliana manao hoe ny tongotra efa mijoro eto anatin'ny vavahadinao Jerosalema. Rehefa miakatra ho an'i Ziona izy ireo dia samy mideran'Andriamanitra ny olona rehetra. Fotoana andaminana ny raharaham-pitsarana ihany koa izy io, sikatsaana ny rariny. Fa ny tena misangadina ao amin'io salamo io dia ny vavaka ho an'ny fiadanana. Misy ny fiadanana ho an'ny fanambinana, fiadanana ho amin'ny fitsaharana, fiadanana ho an'ny fiainana mirindra. Izany hoe zavatra tonga lavitra, zavatra nazahoana hery tokoa ny fankalazana tamin'izany fotoana izany. Ireo teraka ao Ziona moa dia natao mihitsy hoe Ziona ilazana hoe ireo sy ireto sy irerozy samy efa teraka teo ary ny avo indrindra no mampitoetra azy. Ny salamo 7:20 moa dia manao mihitsy hoe mihoatra ny tendrombohitra rehetra i Ziona. Taloha dia nanendry toerana manokana ivorian'ny olona hivavaka Andriamanitra, nisan'ireny toeran'ireny Isilo
nefa tsy maintsy noravana izy noho ny faharatsiana. Taorian'ny nahavitany tempolo dia nanodidina ny tendrombohitra Moria Ziona, tsy misy toerana tsara kokoa afaka mampianatra ny drafitry ny fanavotana noho izy io. Noho izany dia zava-malaza no ambarany anao ry tanàn'Andriamanitra izy. Eo ihany koa ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy ny Ziona. Ny famonjena avy eo Ziona dia manidina ny olona avy amin'ny firenena rehetra. Izay rehetra manaiky an'izany famonjena izany dia voasoratra ho teraka tao Ziona. Ary fahatelo farany dia ny loharanon'ny aingam-panahy rehetra. Mipololotra ny fiderana rehefa mieritreritra ny Ziona. Tendrombohitra Ziona no ilay vato nendahana tamin'ny tendrombohitra izay mameno ny tany eo amin'izany tendrombohitra izany. Ny toerantsika mandrakizay dia isika izay nateraka teo. Zava-dehibe no halalana an'izany satria niraisina ihany koa hoe fialofana ao Ziona. Manoloana an'ilay olana miseho manodidina antsika dia Andriamanitra no aro zero antsika. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ireo tsy mahalala an'Andriamanitra dia manao zavatra tsy ampy heverana izay mahatonga loza sy faharavana ary ady. Kanefa Andriamanitra dia manana fahafahana ampitsahatra an'ireny ady ireny sy hiasa manoloana ny loza sy ny faharavana. Toy ny ilazan'ireo andininy momba ny fiarovan'Andriamanitra izay miparitaka manerana ny Salamo 140 dia toy izany koa nanehoan'Andriamanitra eto sy eroa ny herin'ny fiarovana. Na izany aza dia tsy maintsy miandry ny fotoana voafaritra isika izay tonga an'Andriamanitra hisandratra amin'ny firenena samihafa, hisandratra amin'ny tany ihany koa. Mandra-pahatonga an'izany fotoana izany dia mahazo toky isika fa Andriamanitra vao amin'ny fitoerany masina no manome antsika ny fiainana ary mangataka antsika mba hiandra amin'ny paharetana, hiazona ny firaisantsika aminy fa hoy izy hoe mitsara ka aoka ho fantatrareo fa izao an'Andriamanitra. Noho izany dia ny firindran'ny eo amin'ny Salamo 5:20 dia maneho fampianarana lehibe tokoa anankiray dia ny fahatokinan'Andriamanitra. Hoy izy hoe izay mahatoky an'Andriamanitra dia tsy azo zongozonina. Manao soa mandrakariva ho an'ny olona Andriamanitra hozy izy, tsy hanjaka mandrakariva ny ratsy aoka isika, tsy hitsahatra mahatoky. Manao soa mandrakariva ho an'ny olona Andriamanitra, ho ringana isika raha tsy mahatoky intsony. Manamafy hatrany izy manao hoe fa izay mivily ho amin'ny isan-kelin-dalana, mivilivily dia rohan'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy any fiadanana ny ho an'ny Israely. Izany lesona rehetra izany dia tokony hampitombo fitokitsika an'Andriamanitra satria miahy ny olony tokoa Jehovah ary ianao izao izany dia tsaroa fa tena iahiny tokoa. Tia ampamaranina dia tia latsoratry Madamo Haitiny amaranantsika azy manao hoe raha tokana ny maso, raha mitodika any an-danitra izy dia meno fanahy ny fahazavan'ny lanitra ary iseho tsinotsinona sy tsy mahasarika ny zavatra hita eto tany. Iova ny fikasany fo ary hoenoina ny fanaran'i Jesosy. Hifantoka amin'ny valisoa lehibe mandrakizay ny fisainanao, ny kasainao rehetra dia atao mifandray amin'ny ho avy. Fiainana tsy mety maty, ny fivavahana ara-baiboly dia ho voatenina eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia izany indrindra irina indrindra ho tanteraka amintsika tsirairay avy ka tsisy latsaka andarana ny itsika fa ho tonga any amin'ilay Ziona ny lanitra. Amen. Leranay tsara ny zindanitro mbola misaotra anao izay eny amin'izany lesona nomenao anay io nandritra n'iny herinandro iny. Tompo ataovy izao mba hitoetra ao-ponay ary koa hitomboa ny fahatokiana ianao mandrakariva ka tsy salasalany amin'ny teny fikasanao izay satria inonay tokoa fa miahy ny fiainanay rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.